Paska fananganana. Jesosy Kristy nipotipotehana tsy fantatra olombelona intsony, nitorotoroana fa nitsangana. Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra ny fananganana, tompony fananganana, loharano ny fananganana. Izany nahatonga an'Andriamanitra nanangana an' Jesosy Kristy. Izany indray no jerentsika ao anatin'ity vidéo ity Paska fananganana. Dia manasanao hanaraka an'izany vidéo zany ao aorianan'ny générique. Dia miarabantsika tsiraray avy natratramin'ny Paska hipaka eo amin'ny fiainanao ane zao Paska zao. Hoy ny Baiboly atao amin'ny Romana 9:1-10 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha ny fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Jesosy Kristy no hiaviany fananganana eo amin'ny fiainantsika. Raha ny fanahy izay nanangana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia hanangana ny tenanareo izay mety maty hoy ny Baiboly. Na dia isitonanao midina ary ny olona, dia ilay Andriamanitra ivavahanao raha tena matoky an'i Jesosy ianao, izy hanangana ny fiainanao. Misy olona mantsy spesialista na misitona fiainana, ny vaovao mahafinaritra, vaovao mahafaly tenenako anao dia ny Andriamanitra ivavahanao, dia Andriamanitra ny fananganana, manan-karena fananganana. Tsarovy izany manomboka androany fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mpanangana, manan-karena fananganana, tompony fananganana, mpanjaka ny fananganana. Hiatrika lundi de Pâques zao ianao androany. Hiatrika an'izany hiaraka amin'ny fananganan'Andriamanitra. Vavaka tsika tompo. Sotranao Andriamanitra fa ianao dia Andriamanitra ny fananganana. Ianao dia Andriamanitra manan-karena fananganana. Angatahanay le fanahy tao anatin'i Jesosy Kristy, le nanangana azy tamin'ny maty mba hitoetra ao anatinay. Fa izay manana ny fanahiny Kristy, raha ao anatinay izany fanahy izay nanangana anao zany Jesosy, dia izany no hanangana anay. An'ity tena izay mety maty ity, dia mangataka amin'ny fanahinao izay hitoetra ao anatinay. Ka ninona mety rava, mety misy fandrarana rava, mety misy tokantrano rava, mety misy rava ny fifalianay, misy zavatra be dia be rava, na hatramy fidiram-bola, fa ianao hanangana an'izany satria ianao Andriamanitra ny fananganana. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra anao nanaraka ny vidéo dia mirary fety sambatra ao antsika tsiraray avy hanangana ny fiainanao any Andriamanitra, dia manome fotoana antsika amin'ny herinan'ito izao indray. Veloma tompoko.